Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny vaovao. Samia dia pandany hatramin'ny farin'ireo fanovana tamin'ilay voalohan-dalàna aotraotra telo tsipika 520 ireo solombam-bahoaka avy eto Antananarivo rampitso no laviny ireo solombam-bahoaka teo anivon'ny vomerany atitandry sy ny fitsinjaram-pahefan'androany ny fikasan'ny gouvernemanta hamaritra ny isa sy ny faritry ny boribory tany amin'ny falakevitry ny minisitra sy ny fifidianana ny mpifidy lehibe ny délégué au maire. Tsy marina ny filazana fa misy zanaka mpitondra ambony voatazana tany Bangkok noho ny aferan'andramena hoy ny minisitra Rarambainy eto an-toerana io olo io ankehitriny ary mbola tsy nanome vaovao mikasika ny tazonana azy tany ivelany ny consul any Thaïlande raha ny nambaran'ny minisitra hatrany. Ny alafo ny sarandalina no tokony hisy fivana manoloany nahazahoan'ny compagnie Air Madagascar ATR 62600 vaovao raha ny nambaran'ireo mpanjifa ankoatra ny fanazarana ny tolotra ny Airmad izay malaza ratsy amin'ny tsy fanajana fotoana sy ny fahatarana lava. Savorivory tao Mananjara hatramin'ny omaly arivo quartier mobile iray no voadaroka tamin'ny vody-basy sy voadidin'ny zavatra maranitra teo amin'ny tendany nandritra ny fisamborana jiolahy roa. Voaroaroa io nahatonga ny korotana ny zandarmaria pirenena ny toerana. Farany Airbus A320 ny compagnie germaninsa no nianjera tany amin'ny faritry Barcelonette tokony ho tamin'ny 10:07 minitra tany toerana. Maty avokoa ireo mpandeha 50 tao anaty. Ny andindinin'izay rehetra. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny apatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Fandraisana anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna mba hisiany mangarahara io amin'ny sivana hisafidianan'ireo olona atolotra ho fidiana. Antsoina ireo olona vonina ho kandida hiaradia amin'ny président Yandry Rajoelina mapahary anatitra ny antota-taratasy ao amin'ny folibe Ambotovona amin'reto andro reto. Ho an'ny faritany Antananarivo ny alakamisy 20 mars, ho an'ny faritany Fianarantsoa ny zoma 17 mars, ho an'ny faritany Mahajanga ny sabotsy 20 mars, ho an'ny faritany Toliara ny alatsinainy 30 mars, ho an'ny faritany Tomasina ny talata 30 mars, ho an'ny faritany Natsiranana ny alarobia 1 aprily. Ben'ny tanàna mapahary miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay.
Joyeuse Pâques avec Baolai. Baolai, toujours meilleur. Vous avez votre DTS, vous êtes salarié ayant plus de 2 ans d'expérience. GSC, Université privée habilitée par l'État, vous propose le diplôme de licence professionnelle en formation continue. Spécialité communication, journalisme et médias, marketing international, communication, informatique, multimédia et communication. Durée 10 mois, cours spécial samedi. Rentrée avril 2015. Inscription ouverte au GSC Internarel. Téléphone 034 60 543 90. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azony vanikolaka, ny tanina andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Fandaminana efa napetraka hatramin'izay eto amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia tonga ny fotoana anatanterahանtsika any amin'ireo tompona ndraikitra isaparitra na mivantana aty amin'ny foibe toerana Antananarivo. Ny anaran'ireo kandida ho be ny tanàna sy ho mpanolo-tsaina kominaly mifanaraka amin'ny safidy tany fotony alohan'izy matelo aprily 2024. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo-TV miarava klasy tompoko vavy manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Lafiny politika avy hatrany samy ady hampandany hatramin'ny farany ireo fanovana amendement izay nentin'izy ireo tamin'ilay volavolan-dalàna ohatraohatra 3/24. Ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo amin'ny rahampitso ady hevitra be ny teo anivony voamila ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ireo solotena avy amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany mikasika ilay manokana ny komina Antananarivo renivohitra fanadadiana iarahantsika amin'ny Zora Kotondrina.
Nolaviny ireo solombavambahoaka teo anivony voamerany atany sy ny fitsiny ra-pahefana ny tolo-kevitra ny governemanta ny amin'ny fidianana ireo mpanolotsaina munisipaly ireo délégué au maire ny anivony boriboritany andrafitra ny commune ambonivohitra Antananarivo anana fahaleovantena hanendry izay olona tia ny ara-miasa amin'ny arak'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra etsy andanin'izay anana fahefana ny anivony ireo boriboritany mandrafitra ny commune ambonivohitra Antananarivo renivohitra ireo délégué au maire amin'ny lafiny fitantanana ny boriboritany tsirairay avy. Amafisina le fahefany ben'ny tanàna mamaolom-boafidy azy no fidiny ny vahoaka izy teto andrenivohitra Madagasikara Antananarivo mba hahafahany mijery izay programme anasa apadroso ny tanàna zany. Dia izy no manendry mamea ndreo délégué au maire ny lazana azy any amin'ny boriboritany tsirairay avy. Dia zay any amin'ny boriboritany tsirairay avy zay zany le délégué au maire dia nomena ihany koa ny fahefana avy any amin'ny ben'ny tanàna ary eo ambany fanaraha-maso ny ben'ny tanàna fanataterahana amin'ny programme izay entina hampandroso ny anivon'ireny boriboritany ireny. Isan'ireny teraka adihevitra lehibe teo anivonivy omera sy ny solitena ny ministeran'ny atany kosa ny mikasika ny andininy faefatra sy ny andininy fahenina tao amin'ny ity volavolan-dalàna laharana ohatraohatra 3 bara 2024 mikasika ny sata manokana n'Antananarivo ity. Ireo andininy roa ireo izay mamaritra ny isan'ny boriboritany sy ny fomba fametrahana ireo délégué au maire. Ireo andininy roa ireo izay nasain'ny komisiona fanovana. Raha ny tolo-kevitra ny ministeran'ny atany sy ny fitinjaram-pahefana, ny filakevitry ny ministra avokoa no mamaritra ny isan'ny boriboritany sy ny faritra izy ireo raha ny voalaza ao amin'ny andininy faefatra. Ireo filakevitra munisipaly kosa no mifidy ireo délégué au maire amin'ny lisitra 3 atolotry ny ben'ny tanàna raha ny voalaza ao amin'ny andininy fahenina. Izany hoe eo ambany ny vahoakana ny gouvernemanta avokoa ny fandaminana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy nanaiky izany kosa nefa ireo solombavambahoaka avy eto Antananarivo ka nitondra ireo fanovana teo anivon'ny Vomera. Fanovana izay hitan'ny Vomera fa tokony tsy adikevitra lalina intsony raha ampitso. Nisy ny proposition avy amin'ireo namana député ny Antananarivo sy ny mpiasa ny commune urbaine dia hoe ny conseiller municipal no manao délibération de rehefa tapaka amin'ny conseil délibération du conseil le izy zay va tolotra ho ana amin'ny conseil des ministres zay zany sosokevitra amin'izy ireo. Faharoa amin'ny article 6 dia hoe ny maire ny commune urbaine Antananarivo no mifidy ilay olona everiny fa mitovy frena mitovy hevitra aminy sy ampandroso ny Antananarivo isaky ny arrondissement. Eo tsika mahita azy rapitsy no atao ilay séance plénière andanina azy. Fa raha amiko manokana dia every fa tsy dia olana fira raha zany hampilamina dia tokony ekeny. Zay zany Nandeha ihany koa ny resaka fa nahazo toromarika avy amin'ny mpitarika azy ireo andany ity volavolan-dalàna ity ny avy eo amin'ny antoko tima hotakalo ny fifanarana teo amin'ny folo teo aloha marika ravalimanana sy ny fitondrana ankehitriny. Hatreto aloha mbola nandahy izany ireo solombavambahoaka tima izay nanontanianay androany. Ninona mihitsy tsy hitako izay lazaina. Izany mba afaka antaniko an'izay. Dirivo zao mety mahafantatra. Sika raha tsy metiko. Za tsy mahalala, tena manjary tsy mety fa miteny foana migabaka. Etsy andanin'izay izy raha 3 samihafa ny fandaniana ny sata manoka ny Sainte Marie izay mitondra ny laharana ohatraohatra 4 ny Anosibe izay mitondra ny laharana ohatraohatra 5 ohatraohatra 3 kosa ho an'ny sata manoka ny Antananarivo. Ny adihevitra sy ny fandaniana ity farany izay mety afapana raha ampitso eny Tsimbazaza. Mbola amin'izay tontolo ny politika izay hatrany ny fiarahany ny HVM sy ny tima miverina mbola tapitra indray ankehitriny ny adihevitra raha efa hatrany Afrika Atsimo no efa namidy ny vahoaka malagasy ary fanatanterahana sy sanonanomboka ny 13 Oktobra 2024 nahatonga ny Ndravalimanana marika teto Madagasikara niara-ny tsindry avy any ivelany ho takalo ny fahafahany mamita mondavy ny Floera Donald Mampianina ka nanaiky ny ivelena Ndravalimanana marika teto ny ariary ny fifanarahana eo amin'ny rotonta ankehitriny ary maro ireo teboka mampimetra-panontaniany fanadihadiana. Sy tany izy avaly zany ary tsisy idiran'ny FFKM le resaka momba n'Andriamantoa marika fotolo marika Ravalimanana fa resany manokana any iny sy ny fitondram-panjakana angamba dia zareo no mahafantatra an'izay hoe inona no antony fa tsisy ary tsy anjaran'ny FFKM zany. Niona tamin'ireo filoham-piangonana efatra sy ireo solitenan'ny président zahay omaly
dia tena ny angavy mafy mihitsy izy président raha mba azo atao re aloha mba tsy hisy tsony aloha ny resaka fandrangitana na fiantsiana raha tsy tonga ny amagro tsy voajango ro aka fanambarana roa samy hafa miresaka antony iray saingy mifanohitra izany mandainga raha valy manana marika sa ny FFKM fampiavana pirenena sa fifanarana politika teo amin'ny hery Rajaonarimampianina sy Ravaly manana marika no nampiova ny statut an'ity filoham-pirenena ity izay mbola sous résidence surveillée raha ny vaovao ofisialy farany momba izany. Sarinady sy sinema fotsiny ary ve izany ny fisamborana ity filoha teo aloha ity tamin'ny fahatongavany teto sy ny nametrahana azy tany Antsiranana nandritry ny 3 volana. Aizany mangarahara momba ny toy ny fanadiadiana izay nambarany Masoviony Afrika Atsimo fa efa vita ary atolotra ny fitondrana malagasy. Aizany toy ny raharaham-pitsarana mahakasika ity filoha teo aloha ity. Saribakoly ny firenena vahiny ve hery Rajaonarimampianina sy Marika Ravalomanana amin'ity raharaha ity ka noteren'ireo hery vahiny lehibe ireo ifanaraka sy anolotra tanteraka ny fiovana ka antony tolona tamin'ny taona 2004. Inona no tena anjara toeran'ny Etazonia, Afrika Atsimo, Allemagne, Belgique ary Suisse amin'ny fifanarana politika miafy eto an-toerana hatramin'ny taona 2014 ka hatramin'izao. Fanontaniana iandrasam-baliny avokoa izany. Mikasika ny raharaha Bois de Rose tsy marina ny filaza fa mizanaka mpitondra ambony eto amin'ny fanjakana voatazona tany Boncank noho ny afera Andramena. Nolatsina ny vaovao momba izany teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny raha nanontaniana androany ary nilaza fa efa eto an-toerana ny olona voalaza fa voatazona io amin'izao fotoana izao fanadihadiana iarahantsika amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Nanakoako teto an-toerana sy tany ivelana ny vaovao zanaka tompona andraikitra ambony amperinasa eto Madagasikara tratra nanao Bois de Rose ary voatazona amponja tany Bangkok. Nanterina teto amin'ny tokolo TVFM hatramin'ny omaly fa mahagaga ny fahanginan'ny fitondrana malagasy manoloana izany. Namaly Ramatoa Tala Beatrice, ministry ny raharaham-bahiny androany. Nareo mpandao gazety aloha namoaka an'ireny fa zay hatramin'izao aloha zany dia tsy saisie momba an'ilay dossier. Zay ny amanao azo koa valy an'ilay efa ny mpanao gazety namanareo nanontany momba an'izay dia efa namaly azy. Hatramin'izao aloha zay zany dia tsy misy nitatitra tonga aty aminay. Nalaza ny harivan'ny 20 martsa lasa teo fa nisy mpanolo-tsaina ny filoha ankehitriny ny azakazaka tany Bangkok raha vao nipoitra ity vaovao ity. Raha ny fanazava'ny ministry ny raharaham-bahiny androany dia tsy nisy ihany koa io fiazakazahana ny zotra tany Bangkok io na ny consul tany an-toerana aza tsy nahalala izany. Na izany aza zava-misy ary tsy vaovao eto amintsika ny fisian'ny tsy ambaratelo lalina momba ity afera Bois de Rose ity. Porofon'izany tsy mbola nisy hatreto olona fantatra tamin'ny fomba ofisialy fa ny gadra noho izany. Ireo mpiasa madinika mpikirakira ny fibatana sy ny famondrana izany ihany no rehefa miditra amponja nefa fantatra ihany koa fa tsy mijanona ny ela. Orinasa maro toy ny Tico, ny Siramamy, ny Osbe, ny Sucoma, ny Morindava no miandry famerenana fanokafana ankehitriny. Ankoatr'izay paikady apetraky ny fitondrana amin'ny fanarenana ny toe-karena amin'ny alalan'ny asa ny famoronana asa manodidina ny Iraetsy Tsantaona amin'ny sehatra tsy miankina sy amin'ireo orinasa mpanjakana hatreto mbola lavitra ny fanarenana ireo orinasa mpanjakana ireo raha ny zava-misy tsy mbola fantatra ihany koa arak'izany ny fotoana hiverenan'ireo mpiasa amin'ny asa fanadihadiana. Iray amin'ireo orinasa maro andrasana hiverina hisokatra ny orinasa Tico raha ny fanambarany ny tompony sabotsy farany toetany amin'ny Magrobe Oririka dia efa hiverina hisokatra tsy hoery izany. Nanomboka ny sabotsy teo ny fanadiovana ny toerana misy ny Magro teny Tanjombato taloha raha ny vaovao voaray avy any an-toerana nefa dia entina andraisana ny kongresy ny antoko tima aorian'ny mpaka no anadiovana izany. Milaza ho tsy mahafantatra na inona mikasika izany kosa ny mpanao politika akaiky ny ity antoko ity. Fifanarahan'ny tompony orinasa sy ny mpitondra no hamerenana ny fanokafana araka ny fanazavan'izy ireo. Satria any amin'ireo tompony ihany sy ny fanjakana no resaka an'izay zavatra izay. Tompony sy ny fanjakana zao mifampiresaka an'izay zavatra izay. Any ilay fetra. Tsy mbola ho ato anatin'ny fotoana fohy arak'izany no hiverina hisokatra ireo orinasa ny katon'ireo. Etsy ankilany, fanarenana ao anatin'ny 100 andro kosa no nolazain'ny ministra ny indostria atao amin'ny orinasa Siramamy no Osbe. Miana amin'ny tamin-karama ireo mpiasa manodidina ny 700 isa ny asa atao amin'ity orinasa ity hatreto. Ho an'ny orinasa Sucoma tsy mbola nanomboka ny fanadihadiana atao taoriany tranga tany an-toerana ny 10 Desambra lasa teo. 20 tapitrisa $, ny onitra fantatra fa mety angatahan'ny Sucoma taoriany ny zavan-tranga farany teo. Mbola ny anivony ny anteny meram-pirenena ny fangatana ny enquête parlementaire ankehitriny. Raha mikasika ny fahasimban'ny orinasa aloha hatramin'izao dia mbola miandry ny valiteny bureau maharitra amin'ny fanomezan-dalana nanaovana an'ilay enquête parlementaire satria misy arabola tsy maintsy omeny
bromahatra zahay ahafany mametraka niny enquête parlementaire eny fanazanaty zany zava-misy any Morondava akoatran'ireny fatolona tamin'ny 10 décembre reny dia mbola traboina daholo ireo mpiasa manalina ao amin'ny Sicoma ao. Mpiasa analina no niasa tao amin'ny orinasa io no mbola tsy miasa ankehitriny. Ankoatr'izay mpiasa analina hafa avy amin'ny orinasa toy ny Tico, ny Siramantso mbola manana asa. Hatreto tsy fantatra mazava ny paikady ny fanjakana hanarenana ireo orinasa ireo. Isan'ny olana no sedran'ny ministra ny indostria teo aloha Jules Etienne raha ny fanadihadiana nataonay ny antony politika izay lasa sakana amin'ny fananganana sy fanokafana ireny orinasa ireny. Raha tsy ahivina famoronana asa hatramin'ny iray hetsy isan-taona ny fanamby napetraky ny fitondram-panjakana. Tsy misy finiavana politika misy tombontsoa arovan'ny mpitantana io orinasa io isan'ny antony heveriny Paitoekarena fa mampitarasoka ny valiny audita amin'ny orinasa Jirama izany manatanteraka famotorana sy fanadihadiana ny nivon'ny Jirama kosa ny banky iraisam-pirenena ankehitriny tafiditra ao anatin'ilay audita raha ny fanazavana azy teny an-toerana ankoatra ny mpanara-baovao miandry ny vokatra izany ihany koa ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy volo fanadihadiana iarahantsika amin'ny Oliva Antriniala. Tsy azo idovirana ny fanaovana audit ao amin'ny orinasa Jirama nambarany Paitoekarena lafiny maro ankoatra ny fitantanam-bola no tokony hojerena amin'ny antsipirina amin'izany. Ny audit zany ny tena antony anaovana azy dia ahafahana mijery an'izay zavatra tsy manara-penitra, izany hoe tsy manaraka ny fombafomba tokony ho atao ka mety hiteraka fahavoazana ho an'ilay orinasa na ilay saban-draharaha dia mamoaka tsokevitra izy zany hoe torohevitra zany anampiana ilay mpitantana an'ilay orinasa hoe izao ny tokony harenina amin'ny fitantanana izay ataonareo. Mitarazoka ary andrasany maro ny valin'ity fanadihadiana atao mikasika ny Jirama ity, tsy voafaritra mazava hoe ohatrinona ny vola voahodikodin'ireo mpisehatra voakasiky ny raharaha Jirama. Ny hita ny vahoaka maso dia le stage lavareny na tratra aman-taona no ny anjady tamin'izy ireo. Ny olana izay mety manakana ny tsy havitany izay resaka audit izay na dia azo lazaina hoe incontournable raha ilay izy dia hoe le finiavana ara politika misy ananan'ireo mpitondra satria atahorana tokoa manko raha mandeha araka ny tokony ho izy ny orinasa Jirama sao very ny resaka tombontsoa isan-karazany. Isan-taona ny tokony hanatanteraka audit ny orinasa iray araka ny lalàna raha nambaran'ireo Paitoekarena ireo hatrany. Hatreto anefa tsy mbola naharenesana mikasika izany ny orinasa Jirama. Hatramin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miasa vahiny efa mihetsika ankehitriny mitaky ny fanafainganana ny fanadihadiana manodidina io afera io. Mbola iverenako ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina ary efa rasongadiny ny gazety malagasy momba ny fanaovana audit lalina ny Jirama izay isan'ny andrasanay fatratra ihany koa. L'un des résultats que nous souhaitions. Isan'ireo mitaky ny amoahana ny marina momba ny raharaha Jirama ny hery politika toy ny antoko malagasy miara-miainga izay nanana ministra efa nitantana tao. Anarana tompona ndraiky mpanjakana maro no efa voatonona tato anatin'ny enim-bolana farany. Toy ny fanendrikendrehana nefa ny maro amin'izy ireny tsy mbola misy mampiseho pirofo na iray aza. Efa tanakavanan'ny filoham-pirenena ankehitriny no filohan'ny komity mpitantana ity orinasa ity, saingy mbola maizina ny mangarahara mikasika izany. Fanontaniana mifanesy no miantona fotsiny tsy misy valiny, tsy mikasika ny Jirama ihany fa eo ireo hafa toy ny raharaha Andramena sy ny Air Madagascar ary ny maro hafa. Voaleo amin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany manantena fanatsarana amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny Air Madagascar ny mpanjifa amin'ity kampania pitaterana ity, indrindra eo amin'ny saran-dalana lafo noho ny saran'ny sidina lavitra makany amin'ny firenena Europeana hatramin'izay ny saran'ny sidina eto an-toerana mbola dingana hanatsarana ny fitaterana anabakabaka ataon'ny Air Madagascar ny fahazona ny ATR 72-600 raha ny nambara ny mpitantana ny agence de voyage iray. Filanjina rahantsika amin'ny Lili Rabiata. Manodidina ny 7 hetsy ariary hatramin'ny iray tapitrisa ariary na manodidina ny 500 euro ny saran-dalana amin'ny sidina eto amin'ny ranomasimbe indiana ankehitriny, raha toa ka manodidina ny 700 euro ny Paris New York izay mbola lavitra noho ny tanànosy be. Io alafon'ny saran-dalana io no tokony hisy fiovany manoloana na azon'ny Air Madagascar ATR vaovao raha ny nambaran'ireo mpanjifa ankoatra ny fanatsarana ny tolotra. Androany 4 Mandé la Réunion. On peut dire que je ne suis pas mécontent du service, surtout quand on fait partie. Azo lasaina fa mahafa-po aloha ny tolotra ataon'ny kompania pitaterana malagasy, indrindra raha ny ohatra hoe paritana fa ny sidina régional no mampisy ayay indrindra eo amin'ny fanajana ny ora sy ny fandriam-pahalemana. Des horaires. Quand on va à Diego, on ne sait pas si on va pouvoir revenir, s'il n'y a pas une panne, etc.
Etsy ankilany mbola lavitra amin'ny ary Madagasikara ny hanatsarana ny tolotra raha mbola ATR iray no hanampy ireo fiaramanidina efa miasa ao. Izy banga ny sidina sy ny fiaramanidina ao amin'ity kompania ity mialohan'ny hahatongavan'ny ATR vaovao roa hafa ny taona 2017. Mbola vitsy ihany koa ankilany ny mpandeha amin'ny zotra Tananose be noho izy lafo. Tant qu'il n'y aura pas d'autres avions, bon, ça va pas changer. Raha mbola tsy misy fiaramanidina hafa dia tsy hisy na inona na inona iova. Tsy iova ao anatin'ny indray mpimaso izany. Tsy ny fahatongavan'ny fiaramanidina iray no amahan'ny olana rehetra. Comme le reste d'avion, trouver quelqu'un qui nous le loue, qui nous le prête, qui nous le... Enfin, il y a des tas de solutions à le faire. Singa entina hanampina amin'ny famporisihana ny fizahantany eto Madagasikara no nahazoany io fiaramanidina vaovao io, araka ny voalaza ny minisitra tompon'andraikitra. Mpizahantany manodidina ny 3 hetsy no napetraka ho tanjona amin'ity taona ity, raha toa ka mpandeha 770 no zakan'ilay ATR 72-600 vaovao, ary sidina in-3 isan-kerinandro. Ahina nefa ny tsy hanatrara ny isy io noho ny halafo ny sarandalana sy ny fahavitsian'ny mpandeha amin'ny sidina anatiny eto amintsika. Eo amin'ny tontolo ny fandriampahalemana ny savoritaka ny mponina tao Mananjary faritra Vatsafivina no omaly alina tontolo. Napoaka basy ny zandarmariam-pirenena manoloana ny mponina izay nisavorivory ary ny famory saika hiditra tao amin'ny birano ny zandary noho ny atezerana. Antony araka ny vaovao samihafa avy any an-toerana dia ny herisetra izay nataon'ny zandary tamin'ny quartier mobile iray izay avy nisambotra mpangalatra. Io quartier mobile io indray no nodaroan'ny zandary ary naratra mafy navoaterina hiditra hopitaly ary nampiorohatra ny vahoaka. Raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana efa niverina amin'ny lohany kosa ny filaminana hatramin'ny androany maraina azonay tamin'ny antso atarby androany ny ben'ny tanàna ny Mananjary arahantsika ny fanampanazavana. Le fait zany dia tena voalahako mafy tena saika maty mihitsy le quartier mobile araky ny filazana satria za zany nanatrika an'le quartier mobile teny hopitaly teny tamin'ny maraina dia ny filazana dia tena gendarme mihitsy ozy izy ndray anteny civile dia ndray uniforme no namely vodibasy azy tamin'ny voalohany dia rehefa avy eo dia nifaran'zareo zavatra maranitra ny tendany dia tena hémorragie tsy fakahitana mihitsy fa izy efa tsy atahorana ntsony zany miainy fa efa afaka miresaka izy fa izy mbola tena anina be zay zany izy tao dia ny olona ny fokon'olona zany antatao zany misy olona voasambotra ny gendarme koa tao zany Christian zany mpanera izy io voasambotra tao halina dia iny entin'ny gendarme tao amin'ny kazerina tao dia miaraka tamin'le mpangalatra roa efa tratra tao zany. Iny zany natezan'olo hoe gendarme mpamono olona dia nitety tanàna dia miaka renfort dia tena nanao sommation le gendarme mitifitifotra anina fa tsisy hoe ahinana foy na hoe anina zany fa sommation dia nirava izy paray miandro. Tamin'ny maraina zany dia misy savorivory kely ihany teo fa zay niezaka nandamina amin'ny fokon'olona teo fa efa nilamina izy zao. Mareo amin'izay tontolo ny fandriampahalemana trano efa voamarika ny mponina ny mpanendaka amin'ny odiody manodidina azy ireo saingy nisafidy ny tsy hitonina azy ireny ny mpiaramonina noho ny resaka valifaty araka ny fanadihadiana nataonay vetivety dia tafaverina eny amin'ny fiaramonina ireo jiolahy raha ny fanazavany ny mponina amin'ireo faritra mena amin'ny fanendahana anarana mpanendaka miisa 720 kosa no nisy nanatra teny amin'ny polisy pirenena ny farany herinandro lasa teo fito tamin'izany no efa tratra omaly fanadihadiana. Tsy mahatokony fitsarana intsony ny mponina raha ny fihetsika izy ireo manoloana ny mpangalatra sy ny mpanendaka eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy misy sahy mandray ny andraikiny ka mitory azy ireo eny amin'ny manam-pahefana. Antony, eny amin'ny fiarahamonina ireny mpanao ratsy ireny ary tsy ela dia tafaverina eny na dia efa tratra aza. Senam 67 hectara, Mandroseza, Ambanidia, Atomadinika, Ambodiny Sotry, tsy ny mpandeha tongotra fotsiny no voentaka fa hatramin'ny any anaty fiarakodia. Tena fandriampahalemana aloha dia tena mafana mihitsy eto, mafana mihitsy. Izy nge fantatreny ihany le izy fa ny olona tsisy samanana fa matahotra. Le mpisitona anaty tomobile, le tomobile mandalo reny ihany tena malaza eto. Zay ny tena hitako amin'ny embouteillage ohatran'izao izy ny tena manao. Mandeha dia misisika dia mangaro posy anery. Misy ihany koa ny fepetra afaraisin'ireo mpivezivezy amin'ireo faritra ireo. Petraka ety mihitsy aka. Dia ataoko ohatr'izao ty. Tiako tapy dia ny telefônina aminatiko tao. Eny matahotra ihany fa misy eny fatapatatra ihany ange le olona. Efa elany izy zany, tsy manantona azy.
rehefa manatona izy dia efa miala ianao. Tsy maintsy matahotra ihany ianao fa ataonao aloha izy aloha rehefa sendran'ny lehibe sandry ianao dia lasa fa fantatrao zany e no alehanao dia efa eritreretinao zao ny vola tokony avoaka fa tsy hoe mahita eo anao dia misy vola aty dia vao miteratera dia miantso olona zany. Mahamay ny fandriam-pahalemana eny amin'ny manodidina ny Pochara sy Petite Vitesse ary Sorano. Mpanendaka 7 no voasambotry ny mpitandro filaminana teny Analakely ary efa natolotra ny fitsarana omaly. Tovolahy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 taona izy ireo. Tsy ampoizina raha jerena ivelany. Ny sasany mody mipetraka amin'ny loka dia ny sasany mitily izay olona ho anaovana ny asa ratsy dia rehefa avy eo dia mifampikitika dia manaraka an'ilay olona. Ireo 7 lahy ireo dia ao anatin'ilay olona 420 nomen'ilay olona tsara sitrapo. Amin'ireo 7 lahy ireo zany ny 2 efa nisy fotoana nifanendrika tamin'ny polisy teny amin'ny faritra Ambohijatovo iny. Vao omaly, lehilahy iray no namoy ny ainy teny Ambodivona raha saika navitra olona voaendaka. Izy indray no novonoindreo mpanao asa ratsy. Ratsy aivina, olana mateti-pitranga rehefa nangatany mpitandro filaminana fiara-miasa tamin'ny fitsarana ny fampiarana izay sahaza ireo mpanao ratsy ireo ny zava-misy mantsy, tsy mihoatra ny 3 volana teoriny atrarana azy ireo mpanendaka sy totakely, dia miverina manao ny asany ary maro no mandany ny taona mivoaka sy miditra ny fonja. Favora diplomatie kosa indray tonga nanatitra ny dika mitovy ny taratasy manambara ny fiasany eto Madagasikara na ny copie figurée de la lettre de créance teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ny maseho avy any Togo, Norvège, Guinée ary Tanzanie androany. Atao filamatra i Madagasikara ity maseho ny Togo ity eo amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana. Ankoatr'izay ho amafisina ny fiara-miasa amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena eo amin'ny firenena malagasy sy Togo ohatra amin'izany ny Fiopina. Fampianarana sy fanabeazana fampivoarana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fiompina ireo amin'ny ankabeny no efa niarahany Madagasikara ny asa tamin'ny Norvège. Isan'ny nahitana izany ny faritra Voatany, Toanambatolampy sy Antsirabe. Amafisina ihany koa io fiara-miasa eo amin'ny Rotonta raha nambaran'ity maseho norvégiana ity. Nifototra eo amin'ny lafiny toe-karena kosa ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy Guinée, isan'ny firenena afrikanina manana harena ankibon'ny tany Guinée raha ny fanazavana ity maseho ity, ohatra amin'izany ny vatosoa sy ny volamena, manana harena ankibon-tany ihany koa ny malagasy ary afaka manondrana vokatra tsara toy ny nickel sy ny cobalt ao amafisina sy ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny Rotonta raha ny fanazavany. Isan'ny firenena ahitana andramena avy eto Madagasikara i Tanzania nanamafy ity maseho tanzaniana ity fa iara-iasa akaiky amin'ny firenena malagasy ho fiarovana ny sistansy ireo harena voajanahary arovana. Na izany aza hoy izy anjara ny fanjakana Rotonta no mametraka paikady mazava arovana io harem-pirenena io. Tsy mbola fantatra hatreto ny tetikasa miasa amin'ireo firenena efatra ireo sy ny teti-bidy amin'izany raha ampitso no anatitra ny taratasy manamarika ny fiasan'ny eto Madagasikara eny avoaloha ireo maseho miisa 4 ireo. Mikasika ireo vaovao avy any ivelany kosa indray herinandro taty aorian'ny tranga izay nahafatesan'ny olona miisa 320 tao amin'ny musée du Bardo Tunis nisokatra indray ny musée ho an'ireo mpitsidika. Esekilan'izay no esorin'ny praiministra tamin'ny toeran'ireo komanda enina tao Tunis fanadihadiana rahantsika amin'ny France 24. Milamilamin-dratsy ny toedrarahan'ny Tunisia manoloana ny tranga musée de Bardo izay nahafatolona miisa 320 ny 20 martsa lasa teo. Raha tsy hiviny ny mpizahatany no akamaroan'izy ireo tamin'izany. Raha nody an-tanindrazana ampahan'izy ireo, misy ihany koa ireo nisafidy ny hijanona maritra ny Tunisia. Nanome voninahitra n'ireo mpizahatany maty nandritra ny fanafiana ny filoha tunisiana tamin'ny alahady lasa teo. Nanotrina izany ny tompona andraikitry ny musée izay nilaza fa tsy nisy ny foto-afitrasa sy vakoka simba tao anatin'ny fanafiana. Herinandro tao aorian'ny fanafiana, rakitra mpitandro filaminana ny Tunisia izay anokatra ny musée de Bardo androany. Midika fanamboan'ny firenena izany ary midika fandresena manoloana ny État islamika izay tompona antoka amin'ny fanafiana ny musée de Bardo. Nisongadina ireo takelaka eny an-dalana maneho fa tsy lavo i Tunisia manoloana ny asa fampiroroana. Tafarina hainga ny Tunisia raha mihoatra ny tolom-piavotana tamin'ny taona 2014. Niatraika mafy tamin'ny lafiny toe-karena indrindra teo amin'ny fizahantany. Nianatra amin'ny 30 isanjato ny mpizahantany nitsidika ny Tunisia tamin'ny taona 2014 na 3 taona tateo aoriana aza mbola tsy tafarina tanteraka ny firenena.
Airbus A320 ny compagnie Germanwings izay mampitohy ny zotra Barcelone, Espagne sy Düsseldorf, Allemagne no nianjera io maraina io tany amin'ny faritra Barcelonette. 7 minitra ny fahareta ny fianjeriana raha ny fampitam-baovao ny aviation civile. 470 ireo mpandeha tao anatiny niaraka tamin'ny mpanamory enina. Tokony ho tamin'ny 10 ora no niala tao Barcelone ity fiaramanidina ity ary tamin'ny 10 ora sy 40 minitra no nitrangan'ny loza. Tsy hitan'ny radara ora iray tao ny alany tao amin'ny cité catalane ny zavanseo. Raha ny vokatra ny fanadihadiana Mec 17 ireo teratany allemand tao anatiny ny laza ihany koa ny mpitandro ny filaminana fa tsy mizovelona intsony ny mpandeha tao anatiny raha ny tatitra voaray hatreto. Tsy nandefa fampilazana ny mpanamory tao anatiny ny fikasana ny petraka. Tsy nandray afatra avy any anivon'ny tompona andraikitra ihany koa ho tonga ny antoerana rahampitso ny chancelière Angela Merkel. Indro kosa ro fitinina aminao ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity samiady ampandany hatramin'ny farany. Ireo fanovana tamin'ilay volavolan-dalàna ohatraohatra 324 ireo solombava-moaka avy eto Antananarivo rahampitso. Tsy marina ny filazana fa mizanaka mpitondra ambony voatazana tany Bangkok no ny afera andramena ho ny ministry ny rarambahiny. Tsy mbola nanome vaovao mikasika ny nitazonana izany tany ivelan'ny consul any Thaïlande. Savorivory tany mananjara hatramin'ny omaly hariva quartier mobile iray no voadarika tamin'ny vodibasy zavatra maranitra teo amin'ny tendany. Nandritra ny fisamborana jiola roa voaroroiny nahatonga ny korontana ny zandarmaria pirenena avy any an-toerana. Iompana amin'ny toeran'ny poeta sy ny asa sorany eo anivon'ny fiarahamonina ny fandarana tafatafa rahampitso ho vahiny sy Naizara Narsan amin'izany ny filoham-panampy eo anivon'ny avatsa UPM aljaina sy ny filohan'ny sandratra Analamanga Rado Ramahersan. Dia ireo sarina fanamboaran-dalàna eto an-drenivohitra kosa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanolotra anao teo, ny vaovao.